Trangatsinapoizina no niseho omaly tao amin'ny fokotany Mangarivotra secteur 6 lalana miazo ny fiangonana Jesosy Mamonjy mandroso alolo ka miakatra izay eo ampita akavanany trano mpitsabo iray no nisehon'ity tranga ity omaly tokony tamin'ny fitora sasany teo eo. Ranga iray izay shoferan'ity ramatoabe tokony 70 taona ity izay mpitondra azy rehefa manao komision sy ny mpanampy vaviny no navitan'izao asa ratsy izao. Ny ray tetika mantsy izy roa ireo, izany hoe ilay rangahy sy ity tovavy mpanampy ao an-trano ity izay efa nametrany ity ramatoabe ity fitokisana kinanjo tonga amin'ilay fiteny hoe ny ratsy tsy kely lalana. Raha ny vaovao azo mantsy dia mipetraka any ivelany, izany hoe mandalo fotsiny ity ramatoabe iray ity raha ny eto Mahajanga ka mitsidika ny toerana ny aviny. Fantatr'ireo navandoza mantsy fa nakavola tamin'ny banky ity ramatoabe ity ka isany nahatonga izao fanararaotana izao. Fa akoatr'izay dia notanteran'ilay mpanampy tsikelikely tanaty koveta ny entana toy ny ordinateur, ny fahitalavitra, ny lecteur ka rehefa nanontaniany tompontrano ity mpanampy dia nanambara izy fa hoe lamba hosasaina no ao anatin'ny koveta kanefa zavatra hafa mihitsy. Foana arak'izay ny trano taorian'izay dia nitetika ny anapitra ny fofinain'ity ramatoabe ity izy roa ireto satria dia notapenana tamin'ny ondana ny lohany ary dia saika ho tsatoana antsy so fa nalaky ny antso vonjy ity ramatoabe ity ka nikoropaka nitsoaka izy roa ireto. Tsy tanteraka arak'izay ny fikasana moana ity ramatoabe ity ary dia avitra ny ainy noho izany ka afaka ny tantarany zava-manjo toy ireo izay efa voalaza teo aloha ireo. Tonga ara-potoana ihany koa ny mpitandro ny filaminana raha ny vaovao azo. Fa natsara anazy izy ro nangala lakle raiky fa mbeolanisy raiky tavela tsy nihitandro io zany afaka varavara eo lakle varavara io miaraka lakle ny kadina eto lasandroany.